Faly miaraba antsika tsairay avindray satria ity zoma fa 14 ny volana aprily ity ary mirary soanao sady amity marainy ity mba azo hety ary koa aza kivikivy fa miady isika ry zanaka ny mpandresy mijoroan'ny fahatokina mandrakariva milohan'ny dirantsika amin'ny mofinainan'io dia aray vavakantsika tompo ty anay io miantso anao zay amity maraina ity manana fahafahana manokana izay ary hitanay fa miavaka satria mbola afaka miankina aminao ary arovanao amin'ny fomba manokana ny fiainanay dia miaka midina dia indray tsy azonay ny antony ny fisian-javatra kanefa matoky mandrakariva izay fa ninona zavatra misy dia mahasoanay zay rehetra asehonao eo amin'ny fiainanay ny anangatahanay dia ny ankarezinao anay mandrakariva mba hanana faharetana eo aminao zay ary atokanao amin'ny fahafenona tononona sy angatany aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe sakaizan'ireo osa sakaizan'ireo osa nalaina amin'ny Korinthiana 2:12 manao hoe koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana amin'ny fahaterena amin'ny fanenjehana amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko no fahatanjahako amen. Mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalan'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky ny Kristy. Zay no voasoratra amin'ny Korinthiana 2:10. Ny asa voalohany tokony ataon'ireo izay te hitondra fanavaozana dia ny manadio ny fisainana. Raha tsy misy misarika ho amin'ny ratsy ny saina dia tsy maintsy fehezina hitoetra amin'ny loha hevitra madio sy mendrika. Rehefa alaim-panahy sain-dratsy manko ny isika dia mandosira eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana ary mivavaha mba hahazo hery avy any an-danitra. Ireo izay te hanana an'izany fahendrena avy amin'Andriamanitra zany dia tsy maintsy ho tonga adala eo anatrehan'ny fahalalahana ratsin'izao vanim-potoana izao mba ho endry. Tokony hanakipy ny masony tsy hahita na hianatra zava-dratsy izy ireo. Tokony hanidiny sofiny izy andrao anje fahariatsiana ka ahazo fahalalana izay hanapetyndoto ny fahadiovan'ntsainy sy ny asany ary tokony hiambina ny lelany izy ireo sao hanimba tanteraka ny fifandraisany ka ahitana fitaka eo am-bavany. Samy ampomoahana amin'ny asany avy ny rehetra eto amin'ity tany ity amin'ny androm-pahasoavana. Afaka mifehy asa ataony rehetra raha tiany ny hanao an'izany. Raha tsy ampy ny fahadiovan'ny fisainany sy ny asany dia azony ataony mahazo fanampiana avy amin'ilay sakaizany marefo. Fantatr' Jesosy avokoa ny fahalemena rehetra eo amin'ny toetry ny olombelona. Ao anatin'izany izao sy ianao. Raha mitalao aminy manko isika dia omeny hery ho ety mandresy ny fakapanahy mahery vaika indrindra. Azony rehetra ananana izany hery izany raha katsahana ampanatretena. Mandefa fanasana mamy ho an'izay rehetra mavesatretana sy fisaram-pahotany Jesosy mba hanantona azy ilay sakazy amin'ny mpanota. Eto ireo olona fatrapametraka fanontaniana dia afaka mianatra amin'ny mpilaminana eo amin'ny sekolin'i Kristy izay hitondra soa ho azy ankehitriny sy ho manjakizay. Ahita fitsaharana ireo sahiran-tsaina sy tsy afa-po noho ny fisainany sy ny fitiavany mifantoka amin'ny Kristy dia ahazo ny fahendrena marina izy ireo izay hanandanja lavitra ho azy ireo noho ny arian-tsarobidy indrindra eto tany. Raha fitinina ny mofinainantsika anio dia tsarovy fa i Kristy dia sakaizan'ny mpanota hozy izy ny soratra masina ary ny olombelona matetika ny mpanankarena dia tsy manana namana raha tsy mimpanan-karena tahaka azy.
ny ola mahay zavatra ihany koa tsy mananamana raha tsy mahay zavatra tahaka azy. Matetika zay fitoviana zay no tadiaviny samy olombelona. Ilay mpanjaka ny lanitra kosa de na de manana fahamasina tanteraka azy izy, de ny mpanota no tiany hiosina aminy satria tiany ny alantsika amin'ny fahotany. Tiany ihany koa ny manome ny heriny ho atsika maimaim-poana mba ahafahantsika miady amin'ilay ratsy fantany fa tsy mora ny zavatra iainantsika isan'andro. Tiany isika hivoaka mpanjesiny amin'izany. Ny any angatahany amintsika de ny mahatoky ary mitoko aza miantehitra ny amin'izao fiainana izao fa mitokia ny amin'ny alebiazan'i Kristy. Ireko aminao dia hanana toe-tsaina tahaka an'ireo apôstôly fahiny ka afaka ilaza hoe finaritra ao na amin'ny fahalemena na amin'ny fampahoriana na amin'ny faharetana na amin'ny fanenjehana na amin'ny fahantrahana noho ny amin'ny Kristy, fa ny fahalemenao no fahatanjahanao. Dia mba ao aminao tokoa anay izany. Amen. Raha inay masina tsara indrindra mbola misaotra anao indray manome anay amin'izany fiambenana sy mofonaina amin'ity maraina ity. Misaotra Tompo tsy mandao anay ary misaotra manome hery anay. Dia patokiny izahay ankehitriny ka tafio ny herin'ny fahasoavanao mba ahery sy atanjaka satria eo aminay mandrakariva ianao. Anaran'i Jesosy. Amen. Piano